faly miaraba ny tsika piainy no ny eto amin'ny alliance 92 amin'ny alalany fandarana ambarao dia mandray amin'izao alarbi izao tompona andraikitra anankiray ao amin'ny vondrona politika malagasy miaramiainga raha marisona Laurent miarabanao tompoko raha nitenitsika hoe mandinika na ihany koa mijery ny fihetsiky ny olona tsirairay ny andalana dia somary sahirakirana ihany ndraindray ary to midina ho azy eny amin'ny trottoir eny fa lasa lavitra le saina tsapa amin'ny endriky ny mponina fa sahiratsaina izy ao anatin'izay sahiratsaina zay koa kanefa ny misy ilay atao hoe tontolo politika ao anatin'ny tontolo politika dia samy miezaka zay matafavoaka amin'ny baolina fa hatraiza aloha le baolina rinona le kilalao atao zay tsy fantatra ihany koa ny mbahana atao anatin'izay fotoana fohy zay a dia ny resaka fitsarana isaky ny gazety na onjapeo a dia refoana ny resaka fitsarana fahitanao an'izay ary maranitsy aloha zany le hoe amin'izao fotoan'izao tsisy fiainana vanina tsy misy kazon'olona itsony zay afaka itiny amin'izao fotoan'izao tena mba miaina kalalana ary mba miaina araka ny tokony ho izy araka izay mba eritreretiny zany fivelara-piainana ho tokantrano hatramin'ny fitezana hatramin'ny ankizy mianatra sy ny sasany nikirotana daoly zany hoe ny ninona naizanaiza amin'izao manerana nosy fa tsy dia hoe amin'ny tanan-dehibe any dia mandry sy lavoloha ny olona ary mitaitainda ohatra ny sobakakamodorina zavatra tsapo zany milaza miara-mahita zavatra iaina atsika rehetra amin'ny fiainana andavanandro ka zay le izy hoe mikirotana ny fiainan'ny mpiarahamonina eto Madagasikara fiainana isam-batan'olona isam-pianakaviana isam-piankohonana indrindrindrindra fa ny fiarahamonina tsisy mandeha amin'izay loana intsony ary tena mandreraka biara zany hoe qualité de vie zany amin'ny teny français tsy misy tsony mihitsy eto Madagasikara io tsika izao amin'izao fotoan'izao resaka ianao miresaka fitsarana fa tonga dia apetraka mazava tsara mihitsy hoe inona moa ny ilana fitsarana ao anaty firenena anankiray fiarahamonina anankiray tsotra fotsiny hany ny hoe raha misy zavatra raha mifamazo tsika sainao amina zavatra anankiray eo amin'ny fiainana dia atao hoe nitsipazako rano maloto ianao sendra nandalo dia nitsipazako rano maloto dia avy hatrany ianao dia tonga dia miteny hoe tsy mety zao tsy rarana zao tsy ara-dalàna zao tsy hainao avy hatrany tonga dia ka noho izany dia vonoko ianao na ohatrohatrany navy ianao zay le tsy mety zay fa hoe ka noho izany a tsy mifanaraka amin'le lamina napetraka io le lalàna misy zany ka noho izany a andeaka ny fitsarana hitory ianao any amin'ny fitsarana iantso polisy a iantso zandary a iantso président afokotany a zery aloha hoe zao ny zavatra mitranga anao mifanadiadina ny zavatra mitranga dia vitana le fitsarana dia tsaraina arakaraka ny lalàna zay le tsony hoe ilaina le fitsarana zany eo mifandraisako aminao efa resy andraha-piarahamonina zay zavatra iny tsy miditra amin'izay loana amin'izao fotoan'izao satria nikirotana lay fitsarana le lalàna itsarana na amezana rariny ianao na amina melohana koa dia tsy mpanaraka intsony reo mpampiatra an'le lalàna tsy manao ny asa antsony fa mikirotana izy eo zay le izy raha tsorona zany a ka rehefa amin'ny tany le izy tiandro tenenina dia ny hoe ny rahantsika nalala amin'izao fotoan'izao no hoe ny sorona ny tompona andraikitra anankiray lehibe eo anivon'ny fitsarana fa ny tena mitranga dia le fomba nanaovana an'le izy any hoe tsy akeniny retsy ilay mpitsara hafa satria tsy manaraka ny paika-ndalàna sy ny ambaratonga araka ny tokony ho izy zay moa zany fa ho an'ny olona ohatra antsika zany ety ivelany mandinigan'izy dia mitsapa fotsiny zany dia mikirotana ary zareo ao zany hoe le andrekina ny malagasy eo amin'ny andaminana ny fiarahamonina fiainam-piarahamonina no mikirotana amin'izao fotoan'izao izy zany izy ny mpitsara ny mpanao famitorana dia mikirotana tsy fantatratsony izy no tena manao famitorana mihitsy inona no asany atraiza le famitorana vita tosala mivery anjavony matetika amin'ny trangan-javatra anankiray ngeza be eo anivon'ny fiarahamonina von'olo le vaty-olo le fanafiany fanafiana sambobely tsisy hita daolo reny rehetra reny fa dia saofiny tsy tafakatra rehefa tafakatra ny fitsarana indray le izy a ao dia voarirarira na koa any satria variana mikirotana ary zareo amin'izao fotoan'izao tsy very hevitra oatra malala ao an-tagno zany le olo-pirenena amin'izao fotoan'izao zao tsika miteny zao za fa tsy na rehefa nanomboka fotoana naharitraritra fa ny zavatra mampiavaka fotsiny hoe miaitsika amin'izao fotoan'izao dia hoe miasa metenina megravy le fandeha an'le raharaha eto amin'izao fotoan'izao tsy mipetraka tsony mihitsy le lambona zany a eo amin'ny ovon'io fitsarana io vokamoa zany a dia mba misy ihany ny ireo mpandraharaha amin'izao fotoan'izao setry ny fitsarana mpitsara avocat mpiandro fonja sansisa sy voakitika ihany keo zay ao anatin'le izy satria amin'ny antsony vazaha hoe safy de tout le côté
tena mikorotambelona zany am'izao fotoana zao dia tsy fakahitana tso mihitsy etsika zany zareo hoe anarina an'io zavatroa anaitra ny tompona andraikitra sisa dia ho hitantsika eo fa midika koa zay hoe ho an'ny olotsotra zay manana raharaha tsy tena dia ahoana ary zay aloha zany dia efa mihoana zany tsika hoe zay nanana raharaha amin'ny ararabony io ao amin'ny fitsarana dia efa mihoana fa dia tsy zany ny fijerenany renina raha reny kanefa ny akon'izay eo amin'ny fiainan'ny olona dia zava-doza ho an'ny sambatan'olona zany le akon'ilay sona hoe tsy filaminana fikorotanana dia kirotana trany fa le fanadiovana tokotany be any fitsarana ve mbola tsy nisy fanairana ohatran'izao ngamany raha tao anatina fotoana elaely zay ka zay mihitsy zany hoe rehefa mimiombo zany le aretina raha tamin'ny voalohany izy sery vitana namala zao tsy maintsy aminoana vatotra koa zay vao mety ho sitrana raha ho sitrana kanefa raha fandehanavatrotroa tsy ampy fotsiny inona mifanafodiny zany efa tsy vitany vatotra kotsony io fanafodiny zany tsy hoe fisarana fotsiny amin'ny mahafisarana azy no diovina dia alamina fa tena le fandaminana akapoben'le firenena mihitsy hatrany amin'ny tafika ny polisy ny zandary hatrany amin'ny fokotany hatrandrehetrehtrany zany mila ovany zany hoe tonga le fotoana zany zay tena tsy maintsy anovana azy tanteraka ny fandehany lamina tokony ametrahana lamina vaovao eto Madagasikara ary lamina mitindray mitoraka ity somary tsy maintsy entitra sy matotra ny zay ametraka an'izay lamina zay izy mba ametraka ny lamina dia voalohany indrindra aloha filohan'ny repoblika faharoa re mpiaradia aminy ao anatin'ny gouverneur ny fitondram-panjakana zany tsy maintsy mametraka an'ilay lamina sozandranomanitra lehibe moa zany fa dia hoe afaka volona vitsivitsy raha ny tokony ho izy dia hosolona izy ireo na koa hoe irana mivaoka hoe move re olona mbola ekenareo ny tuizany hitondran'ireo olona reo sa hoe soloana ka soloana an'izy dia lamina finina no apetraka sika zay zao no tsy maintsy valiana amin'izao fotoana zao zany tokony veritreritra ny sambatan'olona hoe misy tsirom-panantenana kely mipetraka amin'izao fotoana zao ery amin'ny faravodilanitra ery amin'ny volana desambra hoe afaka manaovan'io afaka ovana io ary amin'izay fotoana zay fanontanina mipetraka dia ny hoe hotoizana sa ovana ray aloha voalohany raha ovana ohatrany enina ary ovana anisa zay zao no valiny malagasy dian'izao zany dia fa samy mananjalanja hoe maso vono sakay tokony zay le izy tokony samy atsiary tena amin'izay satria zareo mieritreritra hoe le nametraka ny laminy mikorotambela amin'izao fotoana zao za mieritreritra hoe mety natony ka ho antsika tsirairay avy zany raha mieritraka eny ka dia za mitondra fanjakana zany efa vonony mety hoe mitondra fanjakana ka marina dia efa miainga aloha tamin'ny voalohany tamin'ny 13 dia efa fantara tsara mihitsy anefa hoe voaka vao anatin'ny tetezamity zavatra mbola mikorotana zany zavatra mipetraka ka andamina an'iny ametraka lamina vaovao no nataonao ka tafapetraka ve zay lamina zay tsy tafapetraka satria zao zavatra mitranga amin'izao fotoana zao milafipiainana rehetra mihitsy ary eto dia tonga dia tena hiditra amin'izy hoe rehefa kelikely moa tsika anina mbola iresaka an'izay zavatra fa dia hoe tsy mahita mihitsy lafi-piainana anankiray raha isika amin'ny fiainako manokana zany ka mba hoe milamina na hoe hita soritra ny hoe zao no aviny ity zao no aviny ity zao mitondrako azy na eo amin'ny asa na eo amin'ny fiainana kapobeny iny andalambena tsy misy zay mba hoe masoandro mihina raha ohatran'ny sa tapina dolo ny dao miarany tanàna fa misy otrika aretina anankiray me mahazobahana foany le kolikoly za mieritreritra hoe zay tena le kolikoly loatra no tena anton'izao rehetrretra zao zay aloha milazany hoe fa tena lay atony be dehibe l izy fa lay tsy fahaizana mifely lay fahefana nomena nampindramina any le izy anka mora ho an'ny kolikoly ny manjaka ao anatin'izay satria raha niakatra teo io ny fitondran'izao fotoana zao filoam-pirenena dia alazana fa nisy fitavozavozana be mihitsy ary nisy alazana hoe tsy fahaizana mitondra mihitsy mametraka an'le izy anka moramora ho an'ireo jiola politika any nanafika ny tao an-dapa dia tafaka dapy ireo ary nahazovahana direo no fomba fiasany amin'ny resaka hoe bizina fotsiny no atao ato resaka karaha resaka hoe bizina fotsiny dikan'izay zany ampiasa kolokolo amin'ny laviny rehetra tsy migaga raha ohatra koatr'izao fandehan'le firenena fa ty amin'ny farapariny aza mbola nandehana akany Moscou mbola hiverenantsika le fifandraisana velany fa raha hijery ny anatiny ohatrany hoe raha narahantsika daholo ny vaovaony seho nandritran'izay 5 andro zay tsapa fa tsy mifankahazo resaka ary samy manao zay tiany atao zay no nampindramina n'le fahefana
zay misy le izy ary tsampandretrany zany hoe tena mikirotana le hatram'izay zany le fikorotanana ohatrany hoe taty amin'ny vahoaka taty amin'ny vahoaka entina zany ny sin'le hoe mikorotana tsy misy fanafiana tsy ihany fa zao zany a dia efa niakadapa ny fikorotanana mifandrivotra izy menakafy tsy mahagagy zany zay le hoe miombo le aretina am'izao fotoana zao satria efa mananotanina le fihevaran'le zany hoe raha oharina amin'ny labo zimindrehitra lay fikorotanana nisy teto sy le aretina mikika am'izao fotoana zao dia rehefa ifaraparana ny labo zimindrehitra be zany hoe iny labo ziny rehefa tena kaikikaiky ho faty dia tonga dia miredareda be izy ka andeha atao iny le miredareda iny zany a iny le lafo am'le fikirotana tsy fandehanan zavatra tsy gaga raha ohatra ka hoe anisan'ny faraparany teo zao dia hoe raha mivory ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-olona mandany ny lalàna ametrahana ny lamina ara-toekarena araky ny eritreretany filoham-pirenena azy dia hoe ametraka ny lesona hoe zone économique spéciale ZES any a Dego any a Fort-dauphin dia ireo zavatra hoe efa mifanaraka tamin'ny drala maorisiana tamin'ny drala ratsyaroana nomba ravarana tany amin'ny sud-est asiatika tany dia izay voninara tsy mampaninina isitomana azy hiasa ao anatiny eo dia natao ny rafitry ny lalàna zany andaminana andray dia nalefa any amin'ny antenimieram-pirenena sy any amin'ny antenimieran-dolona izay misy olona ao a tena mahay lalàna mihitsy a marina fa tsy izy rehetra fa olona azo isaina ratsan-tanana kanefa ireo olona azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo a olona efa niasa tany amin'ny HEC efa tobona andraikitra ambony tao efa filoha mihitsy azany ray mahalala tsara mihitsy zany ny antsoina hoe lalam-panorenana satria anisan'ny nandraiky andraikitra tamin'ny nanoratra io lalam-panorenana zany no nanao an'io lalàna io a ary dia rehefa tonga ny fotoana niainga avy any amin'ny antenimieran-dolona izy a dia andeaka any amin'ny fisaranavambola lalam-panorenana dia ny tany fisaranavambola lalam-panorenana zay androm-panjakana anankiray mpiambina ny lalam-panorenana mba tsy ho hitsaky tsara na ao atikaina dia nahatsapa ry zareo reo fa hoe misy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna lanina tany anivon'ny antenimiera dia eo ny tena ny gaga izy zany marina ny an'ny HEC ny an'ny CNA sy ny député dia voaterina verina any dia ao anatin'ireo le andinin-dalàna 10 dinihana ao anatin'ny 12 andro a zay zavatra ray amin'izao fotoana zao zany le hoe dia tena kitototra ny salamina hoe zazakely mihitsy manao raha zavatra eo amin'le fandehan'ilay raha ka tsy gaga raha ohatra ka hoe misy zavatra inona ny tena tongavana amin'izany a ny HEC ve ny tena asa tava eo masom-bahoaka amin'izao fotoana zao fa hoe zay iny manaraka tsara sy mampana zalalam-panorenana mila sazana misy tokoa ma tsy nitavana satria be dia be zavatra tsy niady tao be da be koa ny tsy nekeny a miezaka dia amin'izao fotoana zao a le ty tsy ekenay eny e fa le tena lalàna ngeza be ny article 54 tsy nampiarina ny fisananavo isaran'ireo le manam-pahefana haute cour de justice zay tsy mandeha ra-potoana aoninareo amin'ireny na hatramin'izao mbola mangina ny HEC amin'ireny zavatra eny ka tsy hoe zay zavatra lazan'ny HEC iny koa voatery ho marina daoly amin'ray afon'izay mikasika lalam-panorenana fatrao a zay mampanahy entindray dia le mpanao politika mampanao politika no miteny za manamafy misy famody io zany lay lazana entiny lazany eo masom-bahoaka fa hoe zay eny tena manaja mafy ny lalam-panorenana mba entina anakonana nireo izy fanisakitsahana lalam-panorenana atao teo aloha zay ny HEC nisan'ny tsy nampiatra an'izany ny tena soganiko manokana amin'izany le hoe ny tsy fampiarana araka ny tokony ho izy lay lalàna mifeny fanoherana eo anivony antenimieram-pirenena zay nanova zavatra be deabe mifandehana raha-pirenena ny alablily izy tamin'y ka entina anakotakonana an'izany ve ty le hoe zay manaja an'ity ka averina any amin'ny antenimieram-pirenena le izy a na koa hoe entina anomanana zava-doza mety hitranga rehefa avao a tsy fantatra ohatra hoe voka-pifidianana aminay io ny tena zavatra jerevana akaiky hitsarana ny HEC amin'izao fotoana zao hoe mananao miakolo-pa very zalahy ary mahita n'izy fa hoe mitindra ny toraikity kosa ai-pirenena ary tena le adetramy eto amin'ny tany sy ny firenena no mpelantananay ka raha tianainy tsisy iny io dia tena anaja ny rariny sy nitsiny zay sy ny ara-dalàna zay le izy raha hijanona amin'ny fomba fiasan'ny gouvernement tsika tsapa ihany keo fa misy zavatra mifandrivotra tsy mitovy fijery raha raisintsika fotsiny miresaka fizahan-tany ny tompona andraikitra voalohany mametraka hoe isitona mpizahan-tany bebe kokoa noho ny tondasa rehetrarehetra zay niseo a nefa ny eo amin'ny lafiny anankiray koa ny tompona andraikitra zay mikarakara ny fahatongavana eto ny taratasiny rehetrarehetra ny aty tany misitona ihany ko ao anatin'le hoe antino izy a zao ny fandehany a teknôlôjia sy ny enao ny teny azy akilany zavatra tsotrany izy zany io zany a endrika anankiray indray ihany koa mbola isiny lay ahitana taratry no hoe tsy mihitondrana an'ilay tombontso pirenena misy ho araka ny tokony ho izy no mamaika sasany
ny département sasany ao anivon'ny ministera fa le vola hititra any aposiny no mamaky azy le business ny tiany toy anisan'ny nandaroka mafy mihitsy ny toko malagasy miaraminy mikasika an'io resaka le hoe biométrika fampiasana ny biométrie io am'izao fotoan'izao am'izao fotoan'izao ne elektronika visa elektronika fantatray tsara mihitsy io fa tsy mbola tokony ho am'izany mihitsy ny tena tokony tonanandraraha fa hatrany amin'ny resaka permis hatrany amin'ny resaka vandraisantsika teto hatrany amin'ny resaka carte grise zao ndray ny visa sisa reny rehetrarehetra reny rehefa tena zoina akaiky dia langa marivo trototra eleziny akotokananaka mody hoe rosorosio anaka nefa finalement rehefa tena dina lizy dia business ny zalasa mivady amanjanany io ombony eo tena tsorona tsisy efampitsitsitsika eto ary afaka za maniry mihitsy mba isy ny fitsarana hoe sondralana fitsarana inona ny teny aninao mikasika anio manana profo ve anao mikasika anio zao ka manana profo zay tompoko mikasika ny afera maloto atao mikasika ny zavaloatra iny ka tsy gaga raha hoe andeha ampaneny any hoe ny tena tombotsy ny firenena zany apetraka mazava atsorona de ny miatongava ampizahatany maro ety satria mampidiboly reny mampandroso ny fizahatany ampandeha ny orinasa rehetra manodidina ny sena hoe fizahatany io zay tena zany nataon'ny firenena maro eratany zay ny tombontsoa inona ny tsy tombontsoa ny tsy tombontsoa zany de ny hoe ny fanakanana any reny amin'ny fomba rehetra zay atao ka sakana am'zany zany ty le resaka le hoe viza fa maninona ny sakana niza mpisakana de ny ministera ny atany ny eo amin'ny sécurité rehetrarehetra satria nahoana lazaina fa hoe ilain'ny fanjakana ny vola ka vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'io ve le viza ny bebe kokoa ho an'ny tombontsom-pirenena sa le fahatongavan'ny reo mpizahatany eto andaniny volany eto apitibola izy amin'ny bebe kokoa rehefa tsy mahatsapa an'izany tsy tokony tondra fanjakana tsy mba mandanjalanja satria politika amiko de tsotra ihany fahaizana mandanjalanja ny zavatra tokony atao ary azo atao am'ireo zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy atao misy zavatra tsy maintsy atao zany alohan'ny tokony atao efa misy le vina telopolo sy roa arivo iny aloha fatary tsy tena na tsy tenenina tsony satria raha miteny vina ianao ny am'izao fotoan'izao mamaky aloha de ny am'izao fotoan'izao inona no fanafody apetraka ao am'izao fotoan'izao inona no fitazomanaina satria ny malagasy am'izao fotoan'izao ao anatin'lay atsona hoe dinika ny zaravavelona tena raha miteny frantsay izy hoe survie tsy misy le hoe vivre na mieux vivre lay resaka vina de hoe mieux vivre ny eritreretany azy tsika mbola ty am'le survie manapatonga azy fotoan'izay efa tafitra maro tsikako ivinavinanao inona aminavina inona any akoatra tototsaina ny atao hoe ny akoatra tototsaina maty anao de any zay am' 2035 zao no mitoy tsy ianany jereo mpandraraha am'izao fotoan'izao mpandraraha eto Madagasikara jereo ny reo le mpiasa rehetrarehetra atsero amin'ny sokajinasa rehetrarehetra inona ny zavatra ataonao am'ireny ro zao nitakinizy ireny am'izao fotoan'izao de hoe arova aloha ny ainay sy ny fanananay apiatrao aloha ny lamina anakiray zay arovana anay sécurité satria tena isam-bolana reo mpiarakarakara manamina orinasa am'izao fotoan'izao matahotra vadirana sao de tsy anafika tonga ny commando misarotava anina de tonga de amin'ny kalaknikov de tonga de alaina ny karaha mampiasa mampiasa sokoa zany ny zavatra misy ka hoana ny alana am'izany sisoroana am'izany mandeha mipiasa vao marainina andeha hiasa mandeha vao mandeha amin'ny elakelatrano andeha ody satria vao tetry mody alina sa tsy sécurité inona ny zavatra andeha am'izany ka misy koa zao am'le hoe miteny an'izay ianao hoe tsy ampy ny fandriampahalemana mivondrana am'izao fotoana ny tsy miankina miaraka am'ireo syndicat eroy sy ny maro any ko zany manoloana an'izay tsy fandriampahalemana zay fantanapetraka de zao naona no hatramin'izay izy ireo tsy tonga hatramin'izay tsy tonga tam'izay le hoe ndeha hivondrona mihitsy satria mbola nanantena n'lay fitondram-panjakana zareo amin'ny mampandraraha azy zany tsy de miditra andreo tam'le sehitra politika izy eo am'le hoe fampandehanana raha-pirenena satria anjara amin'ny fanjakana zany anjara mpitondra fanjakana saingy eo anolohan'ny fahatsapana fa misy fiatraika mivatana mihitsy am'le fiainan'ny orinasany le izy sy amin'ny mpiasany na amin'ny tenany mihitsy aza noho ny fahatsapana an'izay zavatra zay dia voatery izy ny teny hoe inona ny hevitra tsy mahavitany andraiky ny dikan'io zany de ny hoe tsy mahavitany andraiky ny tsony constat zany io hoe tsy mahavitany andraiky ny tsony ny mpitondra fanjakana noho zany teny ilaina volontsika manery ny fitondram-panjakana io na manampy an'io amin'ny fomba rehetra saingy zao tsy maintsy miaiky aloha izy fa hoe misy tsy retetika avy fa apio ao anatin'izay fa izy eny tsy manao zany lazay mba vitany lisika nefa tsy vitany akory fa raha ohatra ka mbola avelao aloha hiasako miasa zao tsisy inona
tsy zavatra vitany ny tena ka efa tena ainy tyo rainy manonja tonga am'izay zany zao tsika am'izao fotoana zao ary tsy gaka raha ohatra ka hoe vanatina am'izay le izy fa tena tsy vitantsao mihitsy raha isy ohatra fotsiny jirama inay akaiky nay ery a eo am'lay lalam-bahoaka lalana fandehanany tomobila sy ny olona dia vaky foana ny rano io rano a tuyau tony le tuyau PVC kely tony zany a no mamatsy an'lay quartier ray manontolo kely de kely izy isaky ny mandeha vaky foana izy io de tonga ny jirama de manapitapina kely eo de manotry le tuyau dia lasa izy mandeha sy tonga any anana kory de mandeha le camion de mipotraka indray le izy zany foana tonga indray atsona indray jirama de tapakatapaka tuyau reny noetiny de apetapetany eo de mainana kely indray aloha ndray andro episony indray de vaky indray le izy impolo kely tena marina misy zany impolo kely le olona zany jirama no tonga eo nakory hoe mpiasa karamainy jirama andehako satria efa externalisé moa le asa dia ny afaran'le olona manodidina de ndao raisina tanana zany ny fanaovana fa raha izao fony de inona ny raisina tanana de tena soloana mihitsy aletika lalina io jirahany io de lasa asan'le manodidina le izy satria hatram'izay nanatena foana ny hoe efa miakatra ny tarifana jiramaka efa ao anatin'iny zany ny vola anamboarana an'io rary ny aryzay ny tokony ho izy say eo anatrehan'izay zany a tsy afaka hiandro fotsiny am'izay fa tsy mandeha tany zany zavatra mitranga am'izao fotoana zao a eo amin'ny fiainam-bahoaka ary zay ny eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akabeny eo am'fandarana ka eo am'resaka le hoe sécurité zany na le fandrimpanemana tsy gaga raha ohatra ka hoe vondrona am'izao fotoana zao mpandrara eto Antananarivo aloha mifantatro hoe vondrona mihitsy izy a ary dia amelona lakiloso fanairana aloha hoe andao tena inona no azonay atao a nampinanareo miaramila nampinanareo polisy nampinanareo gendarme amin'io fitandrona fandrimpahalemana io satria proso fa tsy vitanareo miaro anay miaro ny olo-pirenena ny ain'ny olona sy ny fananany tena profo nanao zy azonareo atao angaminareo am'le anaka nefa tsy vita zany hoe c'est la faillite de gouvernement actuel zany hoe tena ilo no atsapana fa hoe tsy nahavita ny andraikiny hiaro ny vahoaka sy ny fananany hiaro ny fandarana sy ny mpiasa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fototry ny fampandrosoana ka natsika hoaty ihany an'ireo zay tsy hanao nininireo de hoaty eto ihany a na tsy tena hoe ndao hivondrona andray atanana andreo zavatra io zay le safidy dia satria suivi zany le izy ainy tyo reny manonja dia tsy maintsy mifamimetanana amin'io ary de manetana za manokana manetana tsy vitanay mpanao politika fotsiny eo am'izay ko tsisy hevitra tsy mihitsy zay miporo fa tsy vitan'olona sokazon'olona reo raha miresakitsika ny Antananarivo renivohitra tsy mikilainga manoresaka lalana manamboatra ry zareo le ry zareo aloha zany tsy manana ny zareo any fa ny hita matetika moa hoe miasa ho anao ny fanjakana fahitanao azy ary zay aloha de tonga de asondry farany hoe miasa anao ny fanjakana hatram'izay zany tsy niasa ao atsika mihitsy ny fanjakana fa de rehefa miasa ao anao ny fanjakana dia raha tsika mahita ao Antananarivo ny hoe voalohany indrindra aloha atraiza le asa vitan'le fanjakana ho mikasika ny lalana ove tao anatin'izay vampotony efa roa volana tao anatin'ny favaratra zay ny asa anao fanjakana tapina daolo zany lavadavaka rehetra valiny a apahany kely ny tapina valiny a zay tapina androany a lavaka rapiso zay le izy zay fa ny akoatran'izay zany tsy miasa ho any fanjakana iny aloha de any ary ny fanjakana tsy tokony hiasa am'izany tsy anjara ny fanjakana mihitsy zany raha marina tsy anjarany io eo sady zany de efa hitanao le fomba fitondram-panjakana le lamina tia napetraka eo fampandrosoana fa tena tsy mandeha araka ny tokony ho izy raha marina am'ireny raha ny eto andrenivohitra de ny commune ny tokony andraikitra an'ireny tsy mahavita ny asany zany ny commune tena mazava aby eo no zany hoe araisany fanjakana foibe le izy rehefa mandray andraikitra ny fanjakana foibe a tsy mpandrarano asiany manao azy a fa de hoe ianao fanjakana mihitsy a no mandray atanaka de hoe fanjakana no tsy fantatro zay aloha zay any anatiny any a marché public ny raha tsika nahita reny ny scandale atao anatiny amin'ny anina hoe ay ve ty pneu anakiray vidina milliard sans ay ve zany le zany ahitana taratra ny zavatra tsy fandeha amin'ny zavatra io donc un ridicule de plus ny tena zany mais hita ihany zany le fandeha le tsy fandehana zavatra tiako amarana aminy resaka iny a de ny hoe anisan'ny tena malahelo ny fon'ny tena mahazanaky arivo ny tena zanaky arivo satria zany Antananarivo zany a manana ny tantarany ary zay napetraky ny ray aman-dreny tao amin'ny tena ary dia misy lanjany io manana ny asiny am'izao fotoana zao a tena hita profo mivaingana le hoe miarava ny asiny arivo tena miarava ny asiny arivo asy Madagasikara mihitsy a zany hoe ny tanàna ambony rehetra iny ao anatin'ny rofa iarahantsika manao fa mitso izy io mitsonahano izy sika io miarava le izy inona ny mahatonga zany a mety ozy nareo voazanahary tozako hoe azandriamanitra le azanahary no menatsiny
ny olana tsy maintsy misy ndrika tsy maintsy mandeha fa le olombelona mihitsy a ny tokony ijery le hoe zay tokony andraikitra zay tokony anetana ny olona anao an'le asa fiarovana niny asina nalamangy iny satria io ny tena nalamangy io vohitra-mbony io zao izao miko fambara re zany amiko fambaran'lay izy ary fa tonga tena traminy hoe raha mitsangana angamandreo nampolombelona sy reo le mpanjaka tenyreo a am'izao fotoana zao itsaratsika am'izao fotoana zao de aminy tsy mihitsy nitaranaka teolina hoe zao ve sisa beda be ny bongambato mitatao io de tena hita masy mihitsy am'izao fotoana zao zany fa hoe mirava me miko reo vatolampy nano renona ny analamanga reo le alany manga reo lay rova am'izao fotoana zao fambary zany amiko fambary zany ary fanairana tsika taranaka tompony arivo zanaky irivo Madagasikara sy ny any velany de tsy io aloha de efa mikiro tambelona io zao de hoe lasa Moscou zareo atram'izay firy-taona zay tsisy nihitraka rena de naka Moscou ety amin'ny faraparany zany a rehefa divoafaty le labozide inona nde makany zany a andeakany amin'ny Poutine inona no atao any tsy fantatro satria ohatrany salaminandeha ohatrany fanao de mandeha atsokosoko any de any efa fantatro hoe lasa anony e inona nanao inona any de tsy fantatra fa de samy manombatomba nety velany hoe izavy niaraka amin'ny any ary de avy amin'ny alalan'ireo zany mety tarafina mety zao angamba zany io zany de mipetraka amin'ny ohatra aminao zay miaino am'izao fotoana zao mamina vena fotsiny mety zao satria raha jerena minisitry ny minina no any minisitry ny toekanena zany reo le mpanao bizina ao ambosy reo ohatra sy any avoloa no any rehefa fatadaza amin'ny bizina ataony any am'doana sy any amin'ny sisa sy sisa reny no any zany reo efa tena mpanao bizina hatram'izay hatramin'ny tetezamita no any zay tena hita mihitsy fa tena nisy alatra be vavana ataotao reny zany no any am'izao fotoana zao ka tsy de iny loatra hoe tena le tombontsoam-pirenena no jerevana fa mety tombontsoan'le nakany satria fantatro a tamin'ny heritaona lasy zay a na mahery kely a dia nanao dossier ny fanjakana mikasika any arenaky ambony tany volamena zany nanao évaluation de jugement zany rareo teto volamena ny vatsoa reo minina grande mine dia chiffrena lizy zany hoe misy chiffre zay tena tsy azo ansena eritreretina mihitsy ny tombatombana na ao anatin'izany ny boky zany io dossier io fa des milliards de dollars zany no anatin'izy raha volamena fotsiny resahako a taonina zay moa de natsangana le eny vato ty le hoe agence nationale de l'or BCMM trano tsara tarehibe de hoe anao sy agence semi privé na privé tiarakara volamena eto Madagasikara de io nefa mandrafitra am'izao fotoana zao ny hoe anangona volamena miaraka amin'ny anina iny dossier iny a nentina tany Singapour iny dossier iny a nentina tany amin'ny sud-est asiatique ta Malaisie sy ny sisa dia nefa nisan'ireo mpandrarahara sasasamomana ndraiky amin'ny tany reo netiny tany ivaroka andiny dossier iny tady reo mpandraraha nitoyny aveo tsy fantatro na tsy de hita mazava tsara hoe aiza na izy fa itindray zany a mino marimarina fa satria reo olona nandenakany mitondra ny dossier ivarotana ny otrikaren'ny Madagasikara io zany a sy reo velaratany misy eto reny ny tasala mitazatazako nandenaka Moscou tombatombana any ao a tsy nahita le dossier nentinany ahako fa mifantatra fotsiny dia le olona nandenakary ihany nakare ambarao anao zay zay moa za anjaratsika no misaintsaina misaotranao Ramarson Laurent name an'izay ambarao anao tamin'ity andro alarobia ity ary mihintsika fa mbola anaraka akaiky ny fandarana ambarao amin'ireo alalan'ny ireo vahintsika samihafa satria ny fifidianana koa mbola tantara hafa ihany keo iny ary andrasantsika mafy de mafy zay ho tapaka eo anivony zareo ao amin'ny Tsimbazaza sy ao Anosy momba ny lalàna misaotranao tompoko